amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy miarabanantsika rehetra ny tokantrano any amin'ny toerana maro samihafa izay anarantsika izao fandarana amin'ny vantana izao. Fandarana efa mahazatra antsika, fandarana hitondra hery, fanantenana, fifaliana ary famonjena ho antsika tsiraray avy amin'ny alalan'ny antsan-kira izay iarahantsika amin'ny antoko-pihira Gloria Melodia, mihira amin'ny fo, mihira amin'ny zava-maneno, mihira ho fideranan'Andriamanitra, ho fankalazana an'Andriamanitra, ilay mpamorona, mpanavitra, mpanao fahagagana ho antsika tsiraray avy. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:30, andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Mibio an Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olona mahitsy ny fiderana. Miderana Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mirafiram-baovao azy, mitendray tsara amin'ny feo fifaliana. Ideran Jehova isika, ankalaza azy isika satria mahagaga ny fitantanany sy ny fiarovany ary ny famonjeny antsika tsiraray avy. Efa miatra nato aorianantsika ato ny antoko-pihira Gloria Melodia izay anolotra hira telo antsika ary ao anatin'izany hira izany dia hideran'Andriamanitra, hianoka ao ambanin'ny fahatsaran'Andriamanitra manasanao ary. Akatoerana milamina tsara any amin'ny toerana misy antsika manerana an'izao tontolo izao ary hideran'Andriamanitra. Andre ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy ny fiderana, andray fampaherezana, andray fitahiana ary andray famonjena amin'ny alalan'ireo hira telo izay atolotry ny antoko-pihira Gloria Melodia. Tsy ho lava resaka aho fa dia andeha ary araka iaino isika, anaraka tsipirian'ny afatra Andriamanitra ao anatin'izany andalan-kira, tonon-kira izany. Ndao ary.
Mahatamana manandratra ny fosin'ny fanahy ny midera ho an'i Jehovah. Mampahery, manohana ary manome fanantenana ny midera an'i Jehovah. Misy tantara iray voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko 5, amin'ny andininy 12, 13 ary 14 manambara zava-mahagaga momba ity fiderana ity. Rehefa vita ny tempolin'i Jerosalema ka otokanana dia no manina ny atoko-pira rehetra mba hideran'i Jehovah Andriamanitra. Andenge mba hiaraka hovakintsika ny andalan-teny. Tantara faharoa toko 5 andininy manomboka amin'ny andininy 13, 13 ary 14. Ary ny levita pira rehetra dia Asafa sy Emana sy Jedotona mba amin'ny zanaky ny rahalahy izay efa hitafy rongony fotsy madinika sady mitondra kipantsona sy valia ary lokanga, dia nitsangana teo atsinanan'ny altara teo koa no nisy ny mpisorona 20 am'zato nitsoka trompetra. Ary efa toy ny feo ray ny fandrenesana ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira, raha nidera sy nisaotran'i Jehovah izy, ka noho ny nanandratra ny feony izy sady nampaneno ny trompetra sy ny kipantsona sy ny zava-maneno isan-karazany, ka nideran'i Jehovah tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony dia feno rahona ny tranon'i Jehovah. Rehefa nivory ny mpihira rehetra, tonga ny mpiteny zava-maneno, nanisa 2-3 ny mpibaiko, ary niaran'ny redona niaraka ny mpihira sy ny zava-maneno, toy ny feo ray no fahenona azy rehetra. Olona maro, mpitendry maro, mpihira maro, kanefa rehefa nidera dia toy ny feo iray. Inona ny hevitra izany? Mirindra tsara. Na ny zava-maneno, na ny feo voalohany, na ny feo faharoa, na ny feo fahatelo, na ny feo fahaefatra, tsy misy naninga fa ny hira iray, ny deran'i Jehovah, fa mandrakizay ny famindrampony. Inona ny zavatra nitranga? Feno rahona ny tranon'i Jehovah. Ary rehefa feno rahona ny tranon'i Jehovah, inona ny hevitry ny hoe feno rahona ny tranon'i Jehovah? 14. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, tantara faharoa toko 5, ka dia tsy nahajanona anao fanompo-pivavahana ny mpisorona noho ny rahona, fa feno ny voninahitry Jehovah ny tranon'Andriamanitra. Nijanona ny fotoam-pivavahana rehetra, nijanona ny sorona ao amin'ny fanatitra, nijanona ireo pitsopitson-javatra madinika rehetra izay fanao ny mpisorona, tsisy nahajanona satria feno ny voninahitry Jehovah ny trano rehetra. Ry namana malala mijery sy manaraka izao fandarana izao, rehefa atao amin'ny fony fideranan'Andriamanitra, rehefa homanina tsara, rehefa ny fofeny fitiavana sy ny fideranan'ny famindrapon'Andriamanitra, rehefa homanina tsara, toy ny feo iray izy rehetra, votony fanahin'i Jehovah ny mpihira, votony fanahin'i Jehovah ny mpanatrika, dia feno rahona ny tranon'i Jehovah, ary mifantoka amin'ny hira fiderana sy ny fankalazana avokoa ny fotoam-pivavahana rehetra. Izany no manam-porofo fa tsara lavitra no ireo fotoam-pivavahana rehetra izay atao, ny hira fideranan'i Jehovah, raha toa ka feno ny fanatrehan'Andriamanitra. Isorantsika Andriamanitra no ity fotoana manokana ity, iarahantsika amin'ny groupe Gloria Melodia, izay manandratra ny fo, mideran'Andriamanitra ary mitona antsika anakaiky ny seza fiandrianan'Andriamanitra, mandona ny fo amam-panahintsika ka hanatrika Jehovah, ampahery, mitondra fanantenana ary hanome famonjena. Andeha indray ho jerentsika ny tapany faharoa amin'izao fiarahana mahafinaritra izao. Ka mandritra n'ity tapany faharoa ity, dia mba hanana fanandramana mamy, fanandramana mahafinaritra, ary ahatsapa mihitsy fa eo akaikin'Andriamanitra, manatrika antsika Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra, ary dia ho tahian'Andriamanitra isika rehetra. Tsy ho lava resaka aho, ho toizantsika ny fiderana Gloria Melodia Daoary, tapany faharoa indray.
Isaorantsika be deaibe Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fahasoavany. Mianoka tao anatin'ny fifalian'ny lanitra isika nandritra izay minitra maromaro. Ninotsika ny herana tolotry ny antokopira Gloria Melodia izay. Mahate toetra mandrakariva, mahate hainy mandrakariva ny fideranan'Andriamanitra. Indrindra rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao. Misaotra ny tompo isika. Satria nomeny ny fotoana nafana nidera sy nankalaza, ny hainy fampahirezana tamin'ny alalan'ny hira fiderana izay natolotry ireto namantsika ireto. Tiana ny maneho fialantsika amintsika kosa nefa na izany asa satria nisy fahatarana ny fanombohan'ny fandarantsika. Ny ireo fiomanana sy lafy ny ara-teknika maro isan-karazana izay tsy maintsy nototosaina. Gamba fantatrareo any tokantrano any amin'ny toerana maro nanaraka ny fandarana izany fahatarana izany. Ialana tsiny be deaibe indrindra tompo. Kanefa na izany aza dia tazana fa nahafinaritra, nanentana ary nampanakaiky atsika eo amin'ilay Andriamanitra fitiavana ny fandaran-kira rehetra izay nataontsika. Misy andalantena anankiray eo amin'ny Apokalipsy 5:12. Andininy faharoa sy ny fahatelo. Apokalipsy 5:12 andininy faharoa sy ny fahatelo. Zao ny abaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro tao ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay maharesika afaka tamin'ny biby sy ny sary ny ary-nisan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, mitana ny lokangan'Andriamanitra. Izay maharesy dia mitsangana eo akaiky ny ranomasina fitaratra ka mitana, mitondra ary mitendry ny lokangan'Andriamanitra. Andininy fahatelo. Ary mihira ny firano Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy ka nanao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Io tantara io dia any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Any amin'ilay toerana itoerantsika mandrakizay miaraka amin'ny voavitra, ka ny atao dia izao: mitana ny lokangan'Andriamanitra eo akaiky ny ranomasina fitaratra, ary midera sy mihira mankalaza an'Andriamanitra mandritra ny mandrakizay mandrakizay. Tsy ho tapitra mihitsy. Nanomboka androany ny fiderantsika sy fankalazana an'Andriamanitra eo amin'izany ranomasina fitaratra izany. Eny nanomboka tamin'ny fotoana lasa, ary ny faniriana, ny antombavaka, ny etaeta dia mba hitohy mandrakizay ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra. Eo amin'izay ranomasina fitaratra izay ianao, eo amin'ny ranomasina fitaratra ny antokopira Gloria Melodia, eo avokoa ny voavony sy ny voavitra rehetra, roviana reny ho tonga izay fotoana izay. Efa tsindrin-daona isika eona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tapitra treo nefa ny fotoana antsika androany, satria manam-pahataperana amin'ny herin'ny androany dia hisy tarika hafa indray miaraka amintsika hitondra fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra. Fa eto am-pamaranana dia misaotra ny tompo isika noho ny fotoana nomeny antsika. Misaotra ihany koa reto antokopira Gloria Melodia ireto efa alalay ny andro, kanefa dia nanana finiavana, nanana fitiavana aneo ny voninahitr'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra ampaherantsika ny tokantrano any ireto antokopira ireto. Misaotra manokana ihany koa ny teknisianina rehetra izay tena mikarakara, milofo ary nanao izay ho afany mihitsy mba ahafahana manome fahafahampoantsika rehetra amin'ny toerana maro isan-karazany. Mankasitraka an'izy ireo isika, mivavaka ao an'izy ireo isika mba ahafahan'izy ireo manana hery sy fahaizana mampita sy maneho ny hafatr'Andriamanitra ao antsika rehetra any amin'ny toerana izay misy antsika. Tapitra ny fotoana antsika tompoko, manao veloma kopakopa tanana ho anareo rehetra, ny fahasoavan'Andriamanitra hitoetra ho amintsika tsiraray avy. Veloma.